Falmerabantsika rehetra indray manaraka an'ity vidéo ity somary elaela tsita somary nisy fahasahiranana kely dia saika resaka kely momba ny crypto-monnaie zany amin'ity vidéo ity satria marobe fanontanian'ny olona misy manontany foana za hoe inona ilay atao hoe crypto-monnaie azahoana vola ve zany inona avy ny afaka ampiasaina anazy toy ny hoe transfert d'argent maneran-tany sy investissement ny opportunité d'investissement dia ho jerentsika tsirairay zany le izy ny jerentsika voalohany aloha zany ny tantaran'ny vola jerentsika hoe inona avy ny forme nisy ny vola hatramin'izay vola taratasy pièce de monnaie dia somary jerentsika kely ny tantarana zany hatrany ampiandohana tany dia ahoana ny évolution an'ilay vola tonga taty aoriana be taty nisy ny teknôlôjia sy ny sisa tonga tany amin'ny crypto-monnaie tany ampiandohana tany dia troc ny misy zany hoe échange na takalo misy ohatra ny olona manana omby dia iny atakalo ny zavatra hafa takalo pierre précieuse misy manana volamena surtout zany volamena manandanja be hatramin'izay mihitsy raisina toy ny référence foana ny volamena ka hatramin'izao mo plus koa zavatra ray zany rara dia plus miakatra foana ny valeur an'ilay izy ohatra ny volamena zao zavatra rara be dia normal be raha miakatra foana ny valeurany dia mbola ho hitantsika eo koa ny diran'izay resaka hoe rareté zay any amin'ny monde crypto-monnaie zany amaranantsika le troc teo dia misy karazana produit agricole dia mbola misy koa matière première maro isan-karazany fa tsy voatanisa eto daholo moa zany indray nisy ny monnaie métallique nanomboka teto dia efa afaka mividy zavatra ny olona amin'ny alalan'ny pièce de monnaie pièce vita amin'ny argent dia avy eo indray taty aoriana ny forona ny atao hoe monnaie fiduciaire zany hoe misy billet dia banque centrale moa zany mamoaka anazy ireny izy no mi-imprimer an'ireny dia mi-contrôler ny vola dia omena ny vahoaka zany le izy dia arakaraka ny vola imprimena zany no mety atonga ny sandan'ilay vola hiakatra na hidina eny efa misy antony hafa koa moa zany fa tsy hidirantsika lalina loatra izay fa any amin'ny resaka économie sy finance dia avy eo koa ny délaissé tsikelikely indray ny billet satria nanomboka ny forona indray ny teknôlôjia taty aoriana misy ny internet afaka mampiasa téléphone sy ordinateur ny olona dia amin'ny alalan'ireny teknôlôjia ireny zany sy téléphone ireny dia efa afaka mifanao transaction ireny ny olona taty eo. Avy eo lasa misy monnaie digitale misy fintech sy néobank masolo karazana banque moa zany ireny portefeuille en ligne paypal skrill haingana kokoa zany ny transaction maneran-tany fanokavana compte koa moa zany mora kokoa no manokatra compte bancaire dia nanomboka ny roso tamin'ireny zany ny olona dia farany tonga taty amin'ny crypto-monnaie amin'izay tsika tamin'ny 2009 moa zany ny forona voalohany ny crypto-monnaie antsoina hoe bitcoin ity moa zany sary fanehoana fotsiny fa le izy tsy zavatra azo tsapain-tanana akory fa digital tanteraka fa tsy hoe akory hoe digital koa le izy dia zavatra fictif fa misy système lalina be sy complexe zany ao ambadika an'ilay crypto-monnaie mety mbola tsy hidirantsika amin'ity vidéo ity aloha fa amin'ny manaraka izy no jerentsika hiditra amin'ny tapany faharoa tsika jeren'ny fonctionnement n'ilay crypto-monnaie dia ny resitsika référence aloha zany exemple eto ny bitcoin satria izy no tena malaza indrindra sady izy koa zany ny crypto-monnaie voalohany indrindra forona mohatra amin'izao koa mbola bitcoin zany azo lasaina hoe matanjaka indrindra sy manana influence indrindra par rapport amin'ny crypto-monnaie sasany raha tsy hiteny fotsiny hoe ny prix ny bitcoin amintsika amin'ny teny izao dia efa manodidina ny 57 000 $, ny 1 bitcoin kanefa tamin'ny voaloha dia andeha tamin'ny hoe $10 ny bitcoin ray izy moa ny nanapo pitsaka ny lasa nanakarena ny namorona n'ilay bitcoin aloha zany Satoshi Nakamoto anarana pseudonyme fotsiny le izy satria identitéany tsy fantatra hatramin'izao tsy fantatra na groupe de personnes na olona ray le namorona fa tsy fantatra hoe iza le tena namorona anazy dia Satoshi Nakamoto io zany nananevitra hoe maninona raha mba asiana vola
tsy mandalo banque, tsy institut afaka amin'ny contrôle maninona raha mamorona vola tellement tena aingana be ny transaction frais kely le izy koa tena sécurisé dia nananevitra zany izy hoe raha ohary mamorona vola avy amin'ny alalan'ny système antsoina hoe blockchain ohatran'ny hoe chaîne dia le izy koa zany somary sarotrarotra ihany fa tsy idirantsika lalina be. Zavatra tsara ho fantatrao fotsiny angamba dia hoe rehefa manao transaction ianao ohatran'ny hoe mandefa vola, mandefa crypto amin'ny olona anankiray dia tsy instantané, zany hoe tsy tonga eo ilay vola fa misy fotoana kely, zany hoe mandritra izay fotoana kely izay zany misy processus, dia izay processus izay no antsoina hoe blockchain. Dia misy karazana information be dia be mifamezivezy ao anatin'ilay izy izay mipermettre hoe lasa sécurisé be zany transaction. Raha fantatrao hoe matoa maharitra 10 minutes zany ianao nandefa bitcoin tamin'ny namanao na olona ray any États-Unis na any France dia mbola misy confirmation zany ana bloc tao, misy confirmation blockchain. Dia ankoatran'izay le resaka sécurité teo zay dia le hoe izy mipermettre hoe décentralisé tanteraka, zany hoe transaction anankiray tsy mandalo makany amina organe ohatra hoe banque na zavatra hafa intsony fa tonga dia entran'izay mpampiasa an'le écosystème ana crypto zany, mpampiasa amin'ny écosystème blockchain, zay le izy, zay le hoe décentralisé zany. Dia hiditra amin'ny resaka investissement amin'izay aritsika à la base moa zany tena ilaina ny crypto dia hoe le resaka transfert d'argent fa miteraka opportunité le resaka variation an'le prix an'le crypto zany satria selon ny offre sy ny demande dia miakatra foana aloha zany ny valeur ny crypto de base zany. Dia jerentsika hoe inona avy ireo karazana investissement azo atao atomboka antsika mora indrindra ka hatrany amin'le sarotrarotra. Dia ny voalohany ny resaka holding, verbe hold moa zany hoe mitazona crypto zany. Ity typena investissement iray ity azo atao hoe mora indrindra sady tsy ilaina hoe connaissance be dia be loatra amin'ny crypto na hoe amin'ny resaka trading fa arak'izay tenena izay hoe mitazona crypto zany ianao hoe mila manana wallet dia vidy crypto dia tazominao iny sur le long terme. Mila mahay miditra au bon moment tsara fotsiny zany ianao raha hanao holding crypto. Dia raha ohatra ka tsy manana connaissance amina resaka hoe trading zany ianao hoe mahay mijery grafika hoe aiza ny prix tsara hidirana dia afaka manontany namana fotsiny ianao hoe firy ny prix tsara hidirana, afaka mijery forum amin'ny internet koa ianao be dia be no ity afaka manampy satria araka ny tentsika teo hoe long terme le izy tsy jery an'iny isan'andro akory ny ataonao fa mijery bon moment hividanana le izy. Mila mijery bon moment koa nefa ny ialana arakaraka ny olona, misy manao hold 3 mois mijanona, misy manao tena herintaona, misy manao plus n'izay ary fa mila mitandrina koa nefa amin'le variation an'le prix fa tena misy variation ngeza be indraindray le prix io isan'andro. Dia izay momba ny holding. Dia ny opportunité faharoa ny trading crypto, mahasamihafa azy kely fotsiny amin'le holding teo afaka manao court terme ianao, zany hoe afaka hoe androany any ianao ohatra hoe vidy bitcoin maraina ny hariva ianao afaka avadika anao zavatra hafa le izy. Dia mila plateforme d'échange zany ianao ahafahana manao an'izay. Dia Binance aloha zany hatreto no plateforme d'échange accessible partout n'aiza n'aiza dia afaka manokatra compte ny malagasy. Dia ny fampiasana anazy somary amin'ny voalohaloha raha ohatra hoe mbola tsy manana connaissance mihitsy ianao na trading na inona dia somary ohatran'ny hoe compliqué kely fa afaka ianarana tsara le izy mety ho asitsika tuto hafa mba fampianarana ny plateforme Binance. Raha anao trading na crypto bien sûr mila connaissance zany ianao en trading, en analyse graphique sy zavatra hafa. Amin'ny trading moa zany misy facteur be dia be prise en compte le mila jerena daholo, ny risque sy ny sisa. Ny fahatelo ny resaka minage, mining izy amin'ny teny anglais. Ny asan'ny mineur moa zany dia mivalider transaction any anatin'ny blockchain, zany hoe micontribuer zany izy amin'ny bon fonctionnement le resaka crypto en général. Raha tsisy mineur tsy mandeha amin'izay loany ny resaka crypto-monnaie
zay aloha zany zava-dehibe. Dia ny ataony amin'ilay izy mampiasa matériel, mampiasa carte graphique, carte mère sy ny sisa. Rehefa misy spécial moa zany le matériel fa tsy mitovy amin'le anaty ordinateur anao reny intsony, na dia hoe afaka hanaovana minage koa ara reny, fa tsy hitovy mihitsy amin'le matériel efa spécial conçu hanaovana minage ohatran'ny hoe ASIC. Dia mahazo récompense ny mineur rehefa mivalide transaction. Zay zany ny vola miditra ao aminy, mahazo récompense en crypto-monnaie izy selon an'le hoe inona ny zavatra miny eny. Ohatra hoe miny Ethereum izy dia mahazo récompense en Ethereum izany. Dia raha ohatra hoe ka eto amintsika manokana zao raha hanao minage sarotra délestage rahantsika mahita ny jirama, dia le izy mantsy mila mandeha 24 heures sur 24 le machine, mila branché koa amin'ny internet eo foana zany le izy, mitroka courant be zany aloha le izy koa. Taloha le izy rentable satria mbola vitsy ny mpanao anazy, fa plus koa betsaka mineur plus kely ny récompense azo tsirairay zany. Misy ny cloud mining dia amin'ireny ndray zany misy société hafa zany proposé manana le matériel, dia ny olona sasany participer manatsofoka vola fotsiny dia mandray en retour zany. Tandremo fotsiny ny arnaque fa be dia be mihitsy ny site arnaque eo amin'ny internet hoe mody asehoany hoe cloud mining fa mila mitandrina tsara ianao. Ny fahaefatra farany sady ny tena m'intéressé be atsika ny DeFi, hoe DeFi amin'ny teny anglais. Ny DeFi decentralized finance, zany hoe finance décentralisée zany le izy. Inona moa ny opportunité anatin'io? Ity système ty zany ahafahan'ny olon-tsotra ny épargner vola. Amin'ny fomba ahoana moa ny épargnena vola amin'ilay izy? Manatsofoka ny olona any amin'ny DeFi zany, manatsofoka vola dia mandray ianao rendement, mandray ianao pourcentage. Misy ao olona mampiasa an'le crypto-monnaie dia mamerina le izy. Zay zany le resaka hoe prêt sy ny sisa, any findramam-bola. Dia misy koa ny fampindramam-bola, dia lasa mora kokoa zany ho an'ny olona ny mindrana vola ohatra. Ao anatin'le DeFi zay zany misy token be dia be mihitsy. Site tsara jerenao atao référence defistation.io, misy lien le forme description n'ity vidéo ty. Dia hitanao daholo izy daholo ny token tsaratsara jerena amin'izao. Dia misy volume mangeza be ao anatin'le DeFi, misy eo amin'ny 34 milliards de dollars io zany ny total ny vola rehetrarehetra ao anatin'le DeFi io. Tena ngeza be mihitsy zany. Dia samy manana ny utilisation daholo tony token tony. Sasany misy resaka hoe lending ty zao, lending ny Venus, lending zany hoe fampindramam-bola. Ny sasany misy resaka farming, fambolena, ny resaka stake, mitoriny autour-n'izay le hoe manao épargne ianao dia mahazo pourcentage sy ohatrohatran'izay. Dia ny détail rehetrarehetra momba an'izany opportunité zany any amin'ilay vidéo anankiray.